miarabana ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny zava-misy na ny mety fironana amin'ny ankapobeny mahakasika ny toetry ny androntsika amin'ity herinandro ity atao anatin'ny 420 ora aloha dia somary mbola alefaka hatrany ny tsioka ny varatra azy satria dia mbola mibatoerana hatrany ilay rindraona hitantsika amin'ny sary atao tsy nosy fa manomboka ny talata kosa indray dia mahazovana indray ny tsioka ny varatra azy mitombanana malefaka kosa nefa izay any amin'ny farany herinandro manoloana izany dia midina ny maripana amin'ny ankapobeny manomboka ny talata izay ihany ary mety hiakatra miandalana kosa izany any amin'ny farany herinandro ny 420 ora na hatrany amin'ny talata marainany aloha dia mbola hibatoerana kokoa ny zavona vao maraina indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanany nosy toy izao ny toetry ny androntsika ho amin'ny ankapobeny raha ho an'ny rapisy vao maraina mbola misy ny zavona araka ny fanoresana teo ho an'ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinanany nosy ny toy ny orana malefaka ho an'ny faritra vamba tsoana lanjorofo sy ny faritra atsinanana ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro na ny masoandro ny hibatoerana ho an'ny rapiso tolakandro mbola mitoy hatrany izay orana malefaka miatoato izay ny faritra vamba tsoa sy analanjorofo ary ny faritra atsinanana andrasana kosa ny tandrivondraona izay ho ateraky n'ilay rindraona any amin'ny morontsiraka atsimo atsinana Madagascar ho an'ny faritra atsimo atsinanana zany sy ny any amin'ny distrika ny Taolagnaro ny ambiny kosa dia mbola mijanona ho maina hatrany aloha ny andro raha ny rapitso izay ny maripana vovinavina dia manodidina ny 6 degré celsius ka hatramin'ny 20 ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany ary 120 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny morontsiraka atsinana dia saika manodidina ny 9 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka avoany andrefana sy atsimo andrefana 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius raha toka miakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ho ny tapany avaratra andrefany Madagascar iny ny andro ny talata araky ny efa noresahana teo ny maraina mety mbola misy ny zavona ho an'ny avoatany fa ny tapakandro ariva kosa indray dia miverina ny orana miatoato ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny distrika ny Taolagnaro mandraona mety hoaranerika kosa ny tapakandro ariva na any amin'ny ariva any misy ho an'ny ilany atsinana ny avoatany faritra laotra mangory sy ny ilany atsinana ny faritra Sofia ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny talata izay midina hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra matsiatra ambony ary mety ho tafidina hatramin'ny 12 degré celsius ihany ho an'ny tapany atsimo atsinanany nosy saika ahitana an'izay fidinana izay avokoa aloha zany ho an'ny tapany atsimo andrefany Madagascar ihany koa fa ny maripana ambony indrindra kosa mbola voatazona hatrany amin'ny 13 degré celsius ho an'ny faritra na ny atitany avaratra andrefany Madagascar iny ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia mitoy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanany nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Savay izany ka hatrany amin'ny distrika ny Taolagnaro mandraona mety arana herika ihany koa ny tany atsinanana sy ny ilany atsinanany avoatany ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro no hibatoerana raha ny maripana vovinavina amin'izay andro ny alarobia izay midina hatrany izay maripana izay 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagascar mety fiakarana kely kosa nefa ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritry melaka izay tombanana miakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius amin'izay andro ny alarobia izay hatrany dia izay indray ny météo tamin'ity anio ty raha pisindray fotoana manaraka veloma to